mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotona valina maoly. falmirahabantsika lavako malalatra ity zoma fahatelo ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia nitaratasy nosotan'Paoly ny romanina toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Romanina toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoan'ny Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsy nitsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana. Ahatoa ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany, fa ho an'izay amin'ny finoanan'ny Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe nataoko ray ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy misy nanantenana aza, dia nanantena ihany izy ka nino mba ho ray ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ho atry ny maty, fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy nihanahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa, dia ny saina ho fahamarinana izany. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Taratasy lava anazavan'i Paoly ny mikasika ny finoana ity zara mofinaina ho antsika ity ry havako. Raha toa ka jerena ilay andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo dia manazava lafin-javatra roa amintsika pino zany mikasika ny finoana. Ao amin'ny toko faharoa Paoly dia manazava ny lanjany atao hoe fahasoavana. Fahasoavana no namonjena, ny fahasoavana no hanamarinana. Fa eto kosa Paoly dia resaka manokana momba ny finoana ary maneho fa Abrahama dia tsy nohamarinina tamin'ny asa tsy akory. Raha miteny hoe asa mantsy dia lalàna ny ao anatin'izay, fiezahan'olombelona no ao anatin'izay. Dia eto Paoly dia manindry fa tsy nohamarinina tamin'ny asa velively mihitsy Abrahama. Tsy hoe satria nahatanteraka ny didy folo izy, na tsy hoe satria nahatanteraka ny didin'Andriamanitra izy ka dia nohamarinina na teo ambany fahasoavana, fa ny finoana no nanamarinana any Abrahama. Efa matetika ambarantsika ny hoe ny manankiray izay ambara ny fivavahana kristianina, indrindra ny vahana protestanta, ny vahana katolika sy ny hafa rehetra dia manome toerana ny atao hoe finoana sy fahasoavana. Indraindray afangaron'ny olona mantsy ny fiheverana manao hoe ny asa no hanamarinana ny olona. Itsika raha ohatra ka manao asa, iny no atao hoe asa. Ny asa dia izay zavatra ataotsika amampino antsika, hoe tsika maneho ny mahampanompon'Andriamanitra atsika, hoe tsika maneho ny fankatoavantsika n'Andriamanitra. Ireny asa reny dia tsy reny akory no hanamarinana atsika mazava ho azy. Tsy hoe satria nanaraka feno ny sitrapon'Andriamanitra isika dia marina, fa izay nahatonga ny tompo Jesosy nanondro ny fariseho ho hoe mpiatsara velatsia. Ny antony dia satria ny heveriny fa tsara izy
satria nahatanteraka ny lalàna, tsara tsisy kaniny satria nahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra. Fa ny mpino a dia mahatsiaro isika kristianina zany de mahatsiaro fa afaka manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra isika tsy noho ny herintsika na noho ny fiezahantsika satria tsy haitsika ny manao ny sitrapon'andriamanitra amin'ny herintsika olombelona. Samy hafa reo karazan'olona roa reo, zay mahasamy hafa ny kristianina sy ny jiosy. Ny jiosy a de mihevitra fa amin'ny alalan'ny lalàna no anehoany fa mpanompon'andriamanitra izy. Zany hoe rehefa miteny hoe lalàna de asa atao zay. Zany hoe ny jiosy zany de mihevitra fa amin'ny alalan'ny asa atao no anamarinana ny olona. Rehefa marina amin'ny lalàna ny olona, marina amin'ny asa ny olona, de marina izy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy zay kosa nefa ny vahana kristianina. Fa ny vahana kristianina dia amarinina amin'ny alalan'ny finoana ny olona. Mino ve sa tsy mino? Mino n'Andriamanitra ve sa tsy mino n'Andriamanitra? Mino ny fitiavan'ny Kristy ve sa tsy mino ny fitiavan'ny Kristy? Amin'ny finoana no anamarinana antsika. Tsy hoe maivana akory ny asa sanatria mivava, matoa ny men'Andriamanitra ny didy folo a, matoa ny men'Andriamanitra reny lalàna maro isan-karazany reny a, de nylaina izy reny. Fa hoy Paoly eto manao hoe tsy no amarinina tamin'ireny mihitsy Abrahama, fa no amarinina tamin'ny finoana izy. No zany de izao, ny mpino dia tiany soatra masina ho tahaka ny Abrahama satria mpanahaka ny Abrahama, taranaky Abrahama, amarinina amin'ny finoana. Misy karazana fanekena maro an zay fantatry ny jiosy. Nataony hoe berita moa ny hoe fanekena, matetika firesakitsika izay tika ny teny hoe berita, raha mifaka ny teny hoe berita de mihinana. Fanekena moa fa ny teny hoe bara mihinana, matao teny hoe bara de mihinana, mitelona, zany hoe manao ho any anaty ho sakafo, manao ho fiainana lay fanekena, lay zavatra hifanarahana zany zay hoe bara. Eto Andriamanitra de manao fanekena tamin'ny Abrahama. Satria amin'ny Genesis 2:20 ary tsy hivon'ny Paoly amin'ny Romanina 2:4 ity. Dia hotsika manao hoe misy karazana mpanekena maro a zay hita amin'ny soratra masina fantatry ny jiosy ny fanekena taloha, ny fanekena ny fanaovana tamin'ny Abrahama, berita abrahamika. Ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, berita mozaika. Fanekena natao tamin'ny Moiza zany na tamin'ny Mosesy. Ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Davida, berita davidika. Dia misy karazany maro ireo fanekena ireo, fa zay tena fikiriny ny zanak'Israely ary fikiriny jiosy mandrakitiny androany a de ny berita abrahamika. Satria ny berita mozaika na ny fanekena natao tamin'ny Mosesy a de tsy tanteraka ny zanak'Israely. Fanekena ny fanaovana tamin'ny Mosesy mantsy de izao, Deutéronomie 8:20. Raha ohatra ka ajainao ny lalàn'Andriamanitra de tahiny ianao. Raha toa ka ajainao zao didy izao, Deutéronomie 8:20, de ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka. Fa raha ohatra ka tsy ajainao kosa ny didin'Andriamanitra de izao ho voaozony ianao ao an-tanàna, voaozony any an-tsaha. Zay le boky Deutéronomie 8:20. Indrisy nefa fa ny lalàn'ny Mosesy de tsy najainy ny zanak'Israely, tsy najainy ny olombelona ny lalàn'ny Mosesy. Mety tsy nangalatra izy, tsy namono olona izy, fa nitsiriritra. Mety tsy nitsiriritra izy, tsy nijangajanga izy, fa tsy nananta ray aman-dreny. Mety ho tsy nanao salin-javatra voasokitra izy, mety tsy nanompo sampy izy, fa izao tsy tia ny namany tahaka ny tenany. Sy ny hafa rehetra hitantsika eo anatin'ny lalàna lavany bokin'ny Pentatioka. No zany de izao efa tenenin'ny Jaona io, rehefa diso amin'ny lalàna anankiray ianao de diso amin'izy rehetra. Ny antsoina hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra de manaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra na
tsy manaraka tsy misy tsy misy note zany hoe 9/10 na 7/10 na 5/10 ny lalàn'andriamanitra fa na 10/10 na 0/10 ny zavatra takian'andriamanitra zany amintsika de zao na tsika ao anatin'ny atao hoe manaraka ny sitrapon'andriamanitra na havita azy rehetra na tsy nanaraka ny sitrapon'andriamanitra tsy nahavita azy satria tsy iny na tsy vitan'ny olombelona mihitsy ny sitrapon'andriamanitra tsy najainy tsy nisy ola nahatanteraka ny didin'andriamanitra araka ny tenin'ny paoly ny romanina toko fito manao hoe efa samina ny nanota avoko izy rehetra no zany de zao tsy voaja ny zanak'israely mihitsy zany ary tsy voajany olombelona ny didin'andriamanitra dia tsy nofokiriny zanak'israely ilay berita mozaika satria tsy tanteraka fa inona no nofokiriny mafy tsy ny berita davidika koa satria fatatsika fa efa tsy davidy antsony ny mpanjaka amin'izao andro ankehitriny zao fa inona no nofokiriny jiosy manaka ankehitriny ary nofokiriny izy ireo mandritra ny taona maro ny berita abrahamika zany hoe ny fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny abrahama zay ny mahatonga n'ireo miverimberina ao anatin'ny filazantsara le hoe taranaky abrahama ange zahay izy tsy niteny hoe taranaky mosesy zahay na nandovana lany mosesy zahay na taranaky davidy zahay fa izy manao hoe taranaky abrahama ange zahay ny antony de zao satria abrahama de no amarinina tamin'ny finoana satria ny fanarahan'andriamanitra sy abrahama de tsy mba nisy asa tsy mba nisy hoe ajao ty na ataovy ty fa tena fanarahana tamin'ny finoana abrahama nino de ny saina fahamarinany zany tsotra be ny fifanekenan'ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny abrahama ny finoana ary de zay mahatonga ny zanak'israely ny jiosy mandraky tiany androany mifikitra amin'ny faneken'ny abrahama satria mifaneken'ny abrahama de zao izy mijanona ho mpanompon'andriamanitra ary andriamanitra mijanona ho tompony sy mpamonjy azy eto ary de izay finoana izay no amparan'ny paoly amin'ny romanina toko faefatra finoana ny mpino de amarinina amin'ny finoana nino an' jesosy venao sa tsy nino an' jesosy rehefa raisina mpandray isika rehefa tokanana amin'ny andraikitra maro samihafa anatin'ny fiangonana isika de izao no ametrahana fantaina mandrakariva mino ve sa tsy mino ary zay afaka malala zay ihany jesosy izaka manao fahagagana de mametra-panontaniana ao amin'ny jaona toko fahalaviny folo tsy voalazaka anao fa raha mino ianao de ho hitanao voninahitr'andriamanitra mino zany va ianao zany hoe ny zava-dehibe de hoe ny finoana mino ny famelan-keloka anatombotr'andriamanitra ve ianao mino an' jesosy tompo sy mpanompo ve ianao mino an'andriamanitra ho tianao va ianao raha toa ka azo zay le afako malala izay finoana izay de zao no amarinina amin'ny finoana isika eto ary de atao hoe mipetraka ao anatin'izay finoana zay isika satria kristianina itsika de nanambara-pahabe maso ny finoantsika nanambara-pahabe maso ny finoantsika tamintsika miraisina mpandray tamintsika natokana ho isan'ny midadavatra ny tompo de nanao fanekena isika aza tonoana fa ny fanekepony ny fanekepinoana pahabe maso rehefa raisina mpandray ny olona de fanekepinoana individuel zany hoe ny tsirairay ny manao azy fa tsy hoe fanekepinoana miaraka marina fa miaraka tononona le izy rehefa raisina mpandray ny olona fa izao fanekena ataon'ny tsirairay io ary zay mahatonga ny fandraisana ho mpandray fanantrasan'ny tompo fifalimbe ao anatin'ny fiangonana no lay fanekepinoana tononona manao hoe jesosy ny tompoko mino afa jesosy ny tompo izy mpamera eloka voavelan'ny eloko azoko ny famonjena izay fanekeny zay de sarobidy zay mahatonga ho fifalimbe rehefa raisina mpandray ny olona satria misy olona maneho ampahabe maso hoe zaho raha anina de manaiky marina sy mino fa jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy voavelan'ny eloko azoko ny famonjena no zany dia ny mpianatry ny tompo ny mpino ny kristianina de zao olona nanambara-pahabe maso ary tsy menatra ny ovavolombelon'ny tompo fa mino an' jesosy izy dia etona ary dia am'izany finoana zany de misy anakiroa no tsongain'ny paoly manokana ateraky zany fananatsika ny finoana izany ny voalohany de zao
ny fanamarinana na ny fahamarinana azo amin'ny finoana zany hoe raha toa ka amin'ny maha olombelona de meloka amin'ny lalàna hoe paoly manao hoe ny lalàna nge tsy mitondra anao fanamarinana fa ny lalàna manameloka anao zany hoe amin'ny lalan'ilay lalàna iny dia rehefa vakina le lalàna de fantatra hoe mpanoty ianao ny lalàna zany de zao tsy tonga namarina anao fa ny lalàna de tonga hanameloka anao ny antony nanomezan'andriamanitra ny lalàna de zao ahatserovan'ny olona ho meloka ao anatren'andriamanitra fa raha tsy menina ny lalàna de tsy misy vandikan-dalàna ho paoly ny olona efa nanota raha teotrany amin'ny boky ny Genesis toko 7 fa rehefa nomen'andriamanitra ny lalàna de nampahafantariny lalàna hoe zao no atao hoe mamono olona zao no atao hoe mangalatra zao no atao hoe manova volombelona mandainga zao no atao hoe manompo sampy rehefa nomena lay lalàna le olona efa mpanota raha teo fa rehefa nomena lay lalàna de le lalàna zany tonga ny tsara na mpahafantatra ny olona ny mahampanota azy noho zany ny tanjony lalàna tsy ahatonga ny olona ho marina hoy paoly fa ahatonga ny olona tsy ary-tena ho diso ny fahafantaran'ny olona ny lalàna de nahatonga azy tsy ary-tena hoe diso a mpanota fa ny finoana kosa ny mahatonga ny olona ho marina zany hoe rehefa nomen'andriamanitra ny lalàna de natsiaro mpanota isika ny vakina ny sitrapon'andriamanitra ao anatin'ny fotoam-pavahana enoy amin'ny mpanajana ny sitrapon'andriamanitra de vakina ny sitrapon'andriamanitra de inona ny zavatra tsapantsika manao ny sitrapon'andriamanitra mpanota zany andriamanitra ianao nanafatra hoe zao nefa de mpanota saingy zao tsy mijanona am'izay fanambarana ny sitrapon'andriamanitra zay andriamanitra fa rehefa tsapan'ny olona fa mpanota ny olona de nomen'andriamanitra azy ny zanany nomen'andriamanitra azy Jesoa amonjy azy noho zany le zao mahatonga ny olona ahatsiaro ho afaka somarina eo anatren'andriamanitra le zao ny finoany an Jesoa ny finoana an Jesoa zany no hanamarinana atsika rehefa avy eo rehefa fantatsika tsapatsika fa mpanota isika dia no hamarinitsika hoe tompo za mino fa matoay ianao tompo za mino fa mpamela heliko ianao tompo za mino fa fitiavana ianao tompo za mino fa ny rahanao soa indrindra tena nadio ahy izay finoana izay manamarina atsika mahamarina atsika eo anatren'andriamanitra afaka malala reny antony reny engeny mahatonga atsika tsy manao batisa zaza ohatra tsy mandrara ny zaza tsy atao batisa ohatra maninona moa tsika no hoe tsy avelantsika atao batisa ny zaza satria itsika de resy lahatra fa tsy ny hoe ny fiezahan'ny olombelona akory no mahatanteraka mahatonga azy ho tsara raha ohatra mantsy ka miazona fotsiny de aleo de ny olon-dehibe any atao batisa fa ny zaza atao batisa de am'izay fotoan'izay eritreretintsika zany fa amin'ny alalan'ny asa no anamarinana satria ny olon-dehibe efa mahafantatra lalàna efa mahay tsenjery dito foro efa mahay mamaky baiboly efa mahay mamaky soratra masina mahay rana izany an-danitra sy ny sisa rehetra de ozytsika manao hoe efa olon-dehibe izy noho zany de zao efa mahafantatra izy noho zany de zao efa mahay mibebaka izy noho zany de zao azo atao batisa izy de am'izay fotoan'izay lasa lay batisa de conséquence lasa vokatra hoe satria izy nge efa mahay rana izany an-danitra kosa satria nge izy efa nahay mibebaka efa nahay ny fona kosa sara izy nge satria nge izy namaky soatra masina noho zany de zao azo atao batisa izy de am'izay fotoan'izay lasa alohan'lay batisa ny asana lasa lay asan'ny olombelona indray zany lasa alohan'ny asan'andriamanitra dika zany hoe satria nanao an'izao tamin'andriamanitra lay olona satria efa mahay an'izao izy de atao batisa de am'izay fotoan'izay foana lay fahasoavana fa ny mahafahasoavana ny fahasoavana de zao na tsy nanao na inona azy ianao de nomen'andriamanitra anao ny fanamarinana zay mahatonga atsika hoe io zaza io de azo natao batisa satria zao tsy nanao na inona izy fa nomen'andriamanitra azy ny famelan-kelo ka zay tsika rehavako malala zay nge mahatonga ny Jesosy manao hoe raha tsy tahaka n'io zaza io ianao tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra zany hoe
ianao mihevitra fa hoe ny fiezahako ange Andriamanitra satria nge za tsary, satria nge za niezaka, satria nge za ny fady aniny, satria nge za ny aritory, satria nge za nanao an'izao Andriamanitra, dia izao tokony ho ao amin'ny fanjakanao amin'izay tokony ho voavonjy tokony ho hamarinina. Tsy Paoly, tsy izay mihitsy, tsy afaka mijoro ao anatrehan'Andriamanitra na inona na inona, tsy azontsika hoentina manamarinteny ao anatrehan'Andriamanitra fa marina fo izao tsika satria Andriamanitra ny nanamarina atsika. Andriamanitra ninitsy mijery ny fahotantsika satria ny zanany malalany no efa nyrakofany ny fiainantsika. Dia raha mijery atsika izy tsy hitsika mpanota no hitany fa ny zanany. Afaka malala engane isan'izay mino ianao fa tsy ho isan'izay tsy mino fa voavelany ilokao, mino fa efa no hamarinina tao amin'i Jesosy ianao. Fa ny faharoa zay aseho ny vokatry ny fony eto dia hoe prailova amin'ny Kristy, mandova any Kristy. Ny olona rehefa koa malala rehefa mino dia manjary mpandova ny fanjakan'Andriamanitra, mpandova ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mino isika no hamarinina dia tonga prailova amin'ny Kristy. Ambaran'i Paoly amin'ny Romanina 12 teneny manao hoe ny fanahin'Andriamanitra ingeny miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary nandray ny fanahiny zanaka natsangana izay antsointsika hoe abaray. Ary raha zanaka dia mpandova sady prailova amin'ny Kristy. Zany rehefa koa malala ny ateraky ny finoantsika dia izao itsika prailova amin'ny Kristy. Raha amiteny hoe prailova dia izao ray tampo amin'ny Kristy. Jaona miteny an'io, Jaona 2:7, indre manahoana amin'ny fitiavana asehoan'Andriamanitra atsika dia ny antsoina antsika hoe zanaka. Tonga zanak'Andriamanitra isika, prailova miara-monina amin'ny Kristy itsika zany. Ny inona ny mahatonga atsika, no inona ny mahatonga atsika ho prailova amin'ny Kristy? Tsy noho ny fiezahantsika fa noho ny fanamarinana, noho ny finoana ao amintsika. Tsy manamaivana ny asa araka izany tsika rehefa koa malala. Tena zava-dehibe ny asa, fa ny asa rehefa ny finoana no entinao manatanteraka azy dia misy heviny izy. Fa ny asa raha ohatra ka tsy ny finoana no entinao manatanteraka azy fatakalo amin'Andriamanitra dia tsisy heviny izy. Fa rehefa ny asa ateraky ny finoana zany hoe itsika zany dia resy lahatra manao hoe za satria za kristianina, za mpanompon'Andriamanitra, za zanak'Andriamanitra dia zao ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko dia ny asany. Dia amin'izay fotoan'izay ny asa dia vokatra. Iza moa no andrasanao ny asan'Andriamanitra? Tsy ny zanany, tsy ianao va? Ianao zanak'Andriamanitra nge no andrasan'Andriamanitra hanompo azy. Andriamanitra nge raha mitady ny tsara eto amin'izao tontolo izao tsy miandry amin'ny zanak'izao tontolo izao fa ianao zanany no andrasany izarany tsara, hanao ny fifaliana, izara fedana amin'ny sehatra maro samihafa. Ianao zanany no andrasany ianao zany. Enga dia afaka malala ho isan'izay mino ianao ka ho prailova amin'ny Kristy. Ivavaka isika. Tompo ao misotranao zahay fa Andriamanitra be indra fo ianao ka manamarina anay amin'ny alalan'ny finoana, manamarina anay amin'ny alalan'ny fahatserovana fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra tianay be indra fo, azo antoka, tsy miova, ary rehefa manome toky dia mahatanteraka. Fony ny odina ny ala taminao ny zanak'olombelona dia nanome toky ianao fa hamonjy azy, ary dia ny raha ianao ny zanako malalanao namonjy anay, nanamarina anay. Ny andrasanao aminay Tompo dia ny finoana, ny andrasanao aminay dia ny fahatokinanao. Mamindrafo aminay Tompo raha be fisalasalana zay. Mamindrafo aminay Tompo raha ohatra ka tsy mahatoky ny fitiavanao zahay. Dia mivavaka azy Tompo anisa tokantrano. Ataovy maharitra amin'ny finoana anisa tokantrano. Ataovy mitoetra amin'ny fahatokinanao ny isam-batan'olona. Ataovy eo ambany fahasoavanao. Ataovy marina eo anatrehanao. Fa ny antony nanirahanao ny zanako malalanao dia mba hanamarina anay, tsy ny fiezahanay. Ny mampiavaka anay fa ny finoana ianao, ny fiezahanay, ny asanay dia ateraky ny finoana sy ny fahatokina ianao. Tompo mitoera aminay mandrakariva, ary ataovy maharitra amin'ny finoana sy ny fanarahana anao zahay. Sotranao ny amin'izao teninao manome toky anay izao
fa zanaka ao zahay amin'ny anaranao Jesoa amen.